Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay vidy pahendreko. Nosoratan'ny JP Randry ho velomin'ny faly Rakoto manitra faniry Herysoa Vantsoa Mioly. Bruno Rakoto Malala no nandray feo, Tovy Razana Mamonjy sy Olson no nanantotosa. Maraina sahady ny andro, mba vetivety koa izy zany a. Marina raha tsy taky ny raim-pio maso fotsiny any natory dia izay. Tena mahay zavatra aloha Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy vita ny raha voreto tany. Oay, ary aleo aloha hifoha amin'izay fa ilozako mandray vety fotsiny ka. Aleo koa foazana amin'izay tahina fa mbola tsy mifoha ihany ity iziko. Izy foana matsy ny mpamoahatra izay rehefa hivavaka fa mahagaga indray tiandray mitoraka ity ka. Otry, ary toa mbola matory foana le retsy a. Tahina ô, tahina. Mifoaza amin'izay ekia. Angandry tsy andeha hivavaka. Oay, toa tsy mahatsara izay ambonin'ny tany mihitsy matsy izy tiako. Mifoaza e. Ie, andeha hivavaka kia. Alahady nge androany e. Anga tsy tsarondry e. Alahady? Ieno a. Marina tokoa kay. Tsaroko ihany ka. Ary miomana amin'izay ary fa sao dia tsy mahatratra toerana eo e. Ny andro koa nge fa mety ao ireny e. Andrekako fa toa mbola niverana natory ihany le retsy sy tahina. Ory tahina, tahina. Fa indrity ve tsy andeha hivavaka ha? Efa midimy sasa-maraina ane zao e. Za zao efa vita homana ko. Yes, kambe ary neny ka. Otray, fa kamo ahoana e. Fa nanoka hovina indray zany kamo zany e. Tsy haiko fa fantatro fotsiny dia takin'olona rehetra kamo reny ako. Ohatray. Sady efa betsaka koa izay zava-bitako toa izay ry neny a. Tsy aleo indray ve mba tohizany hafa e. Sady mandehana amin'izay aloha neny mandehany amin'izay fa sao dia taro ihany ka. Tsy azoko. Ny andro koa dia efa amin'ny ora latsaka raha teo. Inona koa ary ny tangorona andretsy olona be dehibe retsy ampianarana andretsy. Marina raha tsy ny tena mifanaretsaka mihitsy izy zany a. Misy miady ary ve sa misy inona. Nefa nge ka mbola tsy miandra koa ny mpianatra zao e. Ny andro raha teo koa lahady. Aleo koa mba jerena. Manahoana raha matorabodo Manahoana? Miala tsiny rehefa tena variana be aho e. Tsisy tsinika. Hijery ny valin'ny examen matety tahina nga raha matorabodo zany sa... Examen?
Ay ny valy ny baka. Efa tamin'ny zoma hariva. Tena nanao ahoana izany? Afaka vela? Ahoana ny fahalalan'ny ramatoa Rabodo azy? Afaka ve sa tsia? Tena tsy mazava amiko a. Ay, raha zao famiramirana zao a dia mazava ho azy. Azadino ary miaro ho zasy e. Ody ô, ody ry tahina. Ody, izao ineny ihany ty e. ay tongoneny. Ie, vangaky indry mbola matory foana hatramin'izao. Zao ndry a tsy mahara-baovao akory. Lozana mihibokaty fotsiny ny ato an-trano ato. Ino ary ty atao ato iny e? Fa vaovao iny izany ry neny. Zay anga hono zato izy vao taitra amin'ny torimasony. Taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra riry ty vao makotakotra ko. Fa vaovao inona ho azy izany ry neny a. Ka indry kosa nge lozany ndry manao sambo miletika fotsiny ato an-trano ato e. Mitsangana dia mimana malaky dia ndeha mijery valim-panadinana. Andriamanitra? Ha! Zay ve ianao ry tahina vao mba mahatsiaro an'Andriamanitra? Neny koa ty lasa. Miomana aloha a. Ohatra lalina izany raha zaza lasa ihany izy. Oay, tena mivaly marina ny examen. Tena tsy mandainga neny. Ary ahoana ary tsy nalalako an'ity e. Jereo nge ty olona e. Tena mifanitsakitro mihitsy. Dia ahoana moa izany fomba ataoko mba hijereko ny aleo rangaha moto misisitsisika eto a. Tsy ho hita eo ihany ve izay ho tohiny e. Zay. Ary aleo amin'izay jerena ny centra misy anay. Raha sy hoe itony. Ary aleo amin'izay arahana ny laharako. 12, 32, 12, 33, 12, 34, 12, 35. Andraso hoe aleo hoe averina tsara. 12, 31, 12, 32. Tena tsy afaka ve? Andrekatiko. Tena tsy afaka marina. Tena voadingana larako. Andriamanitra. Dia ahoana? Dia inona no ataoko? Dia inona ihany koa ny fomba ilasako aneny fa tsy afaka? Aleo amin'izay ala moramora fa tena tandino ny dramola mihitsy izany tavako izany. Ny ranomasoko koa efa mandondona ilatsaka. Mikotro-paratra atao poko tsy lazaina intsony. Salut Ndry Oay, manao any mirana. Tena azafadika efa tena variana be Tsy misy fady eky izany fa Ndry izany izao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe varim-bareny lavitra ka tsy mahita ny ambanimaso Ndrekoky. Fa avy aiza marina aloha Ndry ity e. Toa ohatran'ny malomaloka izany mantsy ny fijeriko andriko. Sa avy any amin'ny dokotera? Tena tsy salama mantsy raha zao endrika sy Ndry izao ny jerena. Tsy avy any amin'ny dokotera akory ka. Dia salama tsara ihany koa. Tena misy olana disipity. Ary aleo mody avadika aloha ny fanontaniana fa tsy onoaky. Ary efa nivaly marina ve ho any examenareo e? Oay, tena menatra ny kala ihany dia masina. Efa nivaliko fa tena tsy afaka. Izany mahatonga manjombonjombony io. Tena kivy aky. Kivonisy.
tehanao aminy oko. Ary aleo fa ho azoko amin'izay tiany io. Miseho azo mpivavaka sy mpankatoray aman-dreny loatra mantsy izy ity. Ka tsy hitako angeka izay atao amindry na dia kivy azy indry e. Sa hiaraka amiko? Misy sera amin'ilay bengy anitra voniny indry e. Fa asa inona ka izany? Tonga hava fotsiny indry any amiko raha pitsy dia any mahita izy e. Ary mba ataovy digadigany amin'izay moa le fiteny fa aza dia montina be ohatran'io e. Zay, mbola maikamaika kely aho. Roneny Ay, ndriko ky manaitra ery. Nanao ahoana ny valim-panadinana? Nanao ahoana ho any valim-panadinana? Teo lozandrimy valo arika fotsiny mantsiny izy tiako. Ohatry. Tena tsy afaka Roneny. Fa tsy afaka ahoana indray anaka? Ka tsy afaka e. Fodingana larako. Kivy aza mitenitena izany kivy izany aloha e. Izay mahasoky ataon'Andriamanitra. Ao mbadimbadika eo foana angeny anjaran'indry e. Efa ela izay niandrasako ny anjara izay Roneny. Ary ampy izay, tena ampy. Diso ampy loatra azaka na tonga tsy intsony izay fisiny. Tahina. Ampy izay. Ohatray. Tofoka, boboka, leo. Raha izao tsy amin'izany anarako izany tsika fa mandatsy izany e. Ohatray. Tsy hitako kory izay mba fitahiana mirotsaka na dia ohatry ny tsiririn-jinga iray azy. Aza manao an'izany ankiry Tahina. Tahin'Andriamanitra re ianao, aza manao an'izany ho matoa ianao mbola velona ena tahaka izao dia tsy inona kory fa noho ny fitahiana ianao. Fa fitahiana ahoana e? Zao izany aminao ny atao hoe fitahiana? Ody raha matorabodo Ody Oay, itefy. Mandrosoa e. Misy vahiny Tahina fa miarena amin'izay teo am-pandriana teo Petrapetara e. Misaotra indrindra. Dia ahoana ondry tefy Inona ny vaovao? Ary toa mitondra entana be mihitsy anie izy izany e. Fa nga misy dia le? Tena misy vaovao mihitsy ka. Na raha iantso avy any amin'ilay dadatoanay dia tsy maintsy maingy andro any. Ay, vare. Misy asa kely ampanoviny azay mantsy hony. Vaovao tsara kosa izany ko. Ay, ianao ty tonga salasalan'androko. Tsy misy sakafo atolotra anao kory fa dia lasa fahanandresaka fotsiny androko. Tsy maninona izany ka. Aleo zokony afara. Zay aloha fa mandram-piona daholo nareo e. Dia mampamangy ao amin'ny madea Tahinao. Eny ary e. Ndry, fandeha hoe sy tianao anaka? Mba misy aleako kely fotsiny atsenany natsy Roneny. Atsenany natsy? Ie. Hay izany atsenany natsy izany e. Dia amin'ity akanjo fohy kelytsika ohatray kilaoty fohy kely ity ve? Neniko ty mba be fanontaniana. Tahina, zanako anie ianao e. Ary angamo ianao tsy andeha hampianatra katekomena ndraika. Sady efa miroa anie izao e. Sa izao indray fitafetinao mampianatra any? Tsy vonona amin'izany intsony ny saiko Roneny. Andray? Sy efa be koa izay vitako izay. Tahina, fa inona ary ty mahazo anao ty e? Tena tsy fombanao mihitsy izao ka. Lazao amiko, inona ny olona mahazo anao? Afaka manampy anao tsara neny. Aleo aloha andeka, raha riva indray miaona e. Aiza ho aiza eto ary le toerana misy hanomera.
Marina raha mba tadidiko tsony. Efa natorony ahy ihany aloha ilay izy taloha tsy niditra tamin'izayko. Mba ela koa ranga zany fiara zany vao mandeha ka. Zao ve ranga mbola tsy feny ihany. Aleo mihitsy aloha hividy zavatra fa raha izao no to dia tena amin'ny 4 mihitsy ity vao mandeha. Inona re no vidiako hoe? Aleo ranga mofo. Tio misy. Ody mivarotra ô. Ody mivarotra e. Mba aiza koa raha mivarotra an'ity mofo ity. Mividy ity miebetsaka ihany. Mba mpivarotra mandehandeha koa moa zany ka. Ito iny. Mba hanaovy inga azafady. Tonga dia atao daholo izy. Tsy maninona ka. Zay fa misaotra. Ary aloha amin'izay hoe anaty fiara fa efa azo ihany ity. Mahatonga any amin'ny dada sy neny teo ilay fitenenana izay. Fa tsy tahiana ve ry tazako ery ampideria? Marina raha tsy tena izy io. Nefa izy ve dia hanao fitafy tahaka an'izao? Tena izy io ka. Tena tsy mandainga ny eritreritro. Dia tsy nampianatra zany izy androany. Hoay, efa tena miantso ilay sofera fa aleo andeha amin'izay. Ho avy e! Izao aizeto ary no mety ahitako any Mirany. Aleo rangahy tonga dia anontaniako ato amin'ity trano ity. Mino aho fa tsy lavitra eto no misy an'iny. Sady teto amin'ity toerana ity koa ny natorony ahy e. Ody ny aty e. Ody ô. Ody e. Ory Mirana. Fa hoe ohatra misy manao ody ho azy zany fa tsy henonao mihitsy ve? Ody ô. Ody e. Mohatsay. Zany? Ody ô. Ory Mirana, mbola tsy henonao ihany ve zany rangaha? Henoko ka. Ka andrana jero fa... Aleo hoe tsy kiloviko avy etsy an-davarangana etsy. Oay, tena kiala tahiana Marina. Tonga tsy natsony ty fa nasesiky ny razana. Fa iza ihany za mbola manao ody zao Mirana. Manampakafilinina fotsiny. Kalmenao rapanana. Tonga ny entana. Entana inona ndray koa? Tahiana. Eno, sady mbola jojo pile ve zany? Tonga dia apodio. Aingana ianao. Salut Ndry. Wai, tena tsy napoziko. Efa kaly tika manja be ohatr'izao ihany rehefa miaingo e. Ndry tika mba manao izay mahamenatra. Raha ny bika manendrika aloha dia efa ho tsara e. Fa ny fitendry sisa mila amboarina kely. Ohatra hoe mba degadegany, mba mila misarisarina e. Sa ahoana? Andao ary androso amin'izay e. Sady efa miandro eo izay ny deba. Oay, izany trano e. Tsara. Marina raha tsy tena mahafinaritra mihitsy. Trano mikala ihany eo daholo ary ve izany ity? Tafa ihany tsirikala tahiana raha izao no mitohy. Mifanaka amin'izany mangony fotsiny. Ny fahadiovana tsy lazaina intsony. Ato kiry tahiana ny efitra misy anay a. Mandroso Ndry? Ie. Wai eky e. Mahafinaritra. Izy eky ny rapanarivo aminy ry tahiana. Atso fotsiny hoe rapanana izy dia ampy. Izy le nikosiko Ndry iny e. Faly mahafantatra anao tompo. Merci, mahosy. Tonga dia mipetrapetrahaka iry tahiana. Aza mihafahafa mihitsy Ndry fa sika samy sika daholo reto. Mirana, avy kely aloha Ndry vetivety ange, avy Ndry. Ahoana izay? Avelanay kely eo akelo Ndry ry tahiana. Tonga dia ataovy izay mety amindry eo e. Na ranom-boankazo izany na inona. Zao Ty ny Ndry ty ao.
Zay samy zay tsika. Okey. Ty fotsiny ve? Ino rangalo azy. Le ty eo lesy mba hampio kely ka. Mandeha amin'izay rangahy mandeha roa. Okey. Bisous. Merci tia. Mba nahakaiza rery Andriamanitra izay zanako izay e. Marina raha tsy tena maty any iny dia inona re no ataoko e. Ny andro ty efa 10 alina, ny atsika mamely, tanàna koa tsy milamina, ny mpamosavy raha teo koa mety hanao ny etony. Andriamanitra ampio aho fa maty any izay zanako izay. Fa inona koa tony azo tokoa ve rangahy tsy mijery lalana. Rehefa anao na tsy miteny fa eo mizaka tsakan-dalana Drabofia! Waile fanafindra Drabofia koa le varavarana teto. Drabofia! Oi! Drabofia! Tena hitahiny zany marina. Ny zanako. Tompo, sotranao Drabofia, voay fa ina. Tahina! Aty fa ina no ataonao any? Aty varavarana. Fafindra tao enany koa ro varavarana io e. Andriamanitra. Sa rehefa tafita koa le sipa dia tsy tiana hiditra amin'ny trantsony. Midira aloha ianao, midira. Dia moramora fa mamenatr'olona ka. Ary dira ngira tsy taitra avokoa manodidina e. Tsy mamo Drabofia. Angalo kely voakely koa. Eny ary andraso ary. Io ary. Io e. Atokina tiako tsy so afa-tsy po. Tahina. Aza manao an'io anao fa tsy sitrak'Andriamanitra anie izao ataonao izao e. Andray. Tsy sitrak'Andriamanitra nena roza sitrak'Andriamanitra. Fa mba sitrako konga mozao ataony azy zao. Andray. Indrindra fa tsy nahavako baka. Dia amaly faten'Andriamanitra zany ianao io. Raha zay ve no azoko fiadanam-pomanina moa e. Tahina. Tsy azonao fiadanana mihitsy zao ataonao izao. Afo be aza ny miandry anao raha ohatra ka. Afo be. Andry, kako efa ino ty. Efa ela nenako tao anatin'izany afo be zany Drabofia. Fony mbola kely dia efa nisatatra n'izany. Mifantrana, ny asa tsy misy. Baka tsy azona, indray tsy hita-popoka. Sy ny sisa sy ny sisa e. Andray. Andretraretra izany lelafo nandoro ny vatako ka nahatonga ho kila takan'izao. Ataoko ahoanary ny azy fiadanana ny an-danitra any. Kanefa ny tia tany azy dia efa ampisatary ny fijaliana sahady. Andry kako. Tsy maika ve fa fahoriana rososona mahazo aho tonga any. Tahina. Aleoko ihany manompo antra-ponana. Any asady voko mahazo vola. Any koa misy ny tena lama. Tahina. Aza manao an'izany ianao. Tsarovy ilay obola nitolo manao hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana mamy. Sady tsy misy ho tonga any ambony koa anie raha tsy minga avy aty ambany e.
Zao anaka kodiaran-tsarety ny fiainana, ka ny ambony mety ho ambany ary ny ambany mety ho lasa ambony. Mino aho fa mbola ho iova ange izao fiainantsika izao e. Ndry toa tsy henony akory izay nolazaiko teo fa lozany matory fotsiny. Ndeha koa atory fa tsy. Zay aho vao tonga marina. Mahazana ihany izany lalana izany e. Eny e, ny lalana aloha eo ihany fa le fiara nandehanana mihitsy namotsambona. Raha tsy nisy le mofo kely ny vidiko iny angambany. Asa izay nahazo aho teo. Izany aloha ihany fa fiterany vatanako no izy. Aiza no ahitako olona mpandroso amin'ity andro efa miraika 10 alina. Sa ve atorety amoron-dalana e? Tsy ho lazain'ny olona fahadala. Iza koa nefa no ahita io e. Raha tsy hoe aleo rangaha atorety dia aleo tsy loloky iletsy. Fa tsy fiangonana ve tsy miavoavo bitsy. Tena izy io ka. Tsy mandany ihany koa ny eritreritro. Leo rangaha makeny sitrany misy mampandroso. Zay. Aleo amin'izay tonga dia tsy foana avy hatrany ty fiangonana ity fa toa mazava be ato izany. Misy tovolahy anankiray mipetraka. Oatra mivavaka ny izany raha tsy diso ahy. Aleo mitsaitsaika moramora dia mipetraka aloha mandrapaha. Iny ny fanitsangana. Ary aloha amin'izay anatonana. Manao ahoana tompoko? Manao ahoana ianao ry tovolahy? Mino no anarako. Inona no azoko anampiana anao? Faly mahafantatra anao tompoko. Ny ahy kosa aloha tefe. Izany hoe vahiny tratralina dia saika mba mila vonjikely raha tsy mahadiso. Dia foana. Ohatra ny vahiniko izany anarana izany fa tsy haiko hitaiza. Za moa be asa be raha teo. Vonjehiko avy babay sy lovohatra io. Iany ny fea. Tonga dia ataovy izay mety aminao e. Raha ny fandriam-pahalema nandray matokisa ianao ka. Ohatra ny mandinika be azany mino raha vao nandreny anarako. Ohatra ny misy zavatra eritreretiny izany. Leo rangaha atory. Eritreritra sendra lasa koa ngamba ny azy inyko. Maraina sady ty ny andro. Aleo amin'izay fa tsy. Ndry. Hay moa za ty ka natory taty am-piangonana. Ary aloha ngorony entana amin'izay dia tady ny dadatokana. Mino fa tsy lavitra eto ny tanàna misy azy. Dia ahoana ry zery tevy? Nanahoana ny avy-zanana? Nahita tory tsara? Nahita tory tsara ka. Ny fotoana natoriana indray raha ny tsy ampy. Ka mbola manao afaka manao alindrona izy e. Fa hono ary se? Fa ngamo mandeha tsy ety. Tena tsy maintsy mandeha ary sery mino a. Izay raha teo koa moa ny atondehako taty. Tsy izany fa misy dadatoana izay nanafatra ahy. Fa mahita asa kely sahazavana io izy mandrapiditra hianatra indray. Zany? Fanontaniako farany ary. Miala tsiny fa siako efa maika raha teo. Alefaso fa tsy maninona ka. Sy aza mba niantrako. K'izao ary. Fa se marina moa avy aizaka. Zay ve? Ay ve zany fotsiny. Efa tena natahotra mihitsy. Avy any Ambotsy Lazaina any izay ry se. Somary ambanimbany vohatra ihany ny tanànana izay. Ambotsy Lazaina? Izay zany ilay olona nafarany Ngarafatro. Fa angafatatra se Ngarafatro. Fantatro izy ka. Mpiara-miasa amiko akaiky Ngarafatro.
Nisy dinaliany kely tampoko izay dia izay no mahatonga nafarany an'se. Zany hoe raha azoko tsara efa tsy eto zany izy. Voalazanao. Ise no solotoerana azy raha mety amin'se zany. Sa ahoana ny hevitra se? Mety ka, raikitra re. Tevy ao izay tompoko. Aza manao an'izany tompokotompoko zany ka ny tomponao any an-danitra. Ny tompontsika moa zany eritrereto hoe mitovy antsika dia ampy zay. Ataovy tondra lahanse mihitsy aka. Mazava amin'izay zay? Mazava tompoko. Ak'izao misy mission kely ataoko izay ny Ambohipeno any dia saika mba mila ny fanampianseha. Ka ahoana? Avonina ve se? Vonina ka roviana zany tsika mandeha. Aleo amin'ny lady maraina. Tsy dia lavitra loatra nambotsy lazaina io toerana io. Ary kilometatra vitsivitsy miala eto fotsiny nge. Ay ve, ka ono andeha tongotra zany tsika sa andeha fiara? Lasaika anao marina dia marina tokoa mantsy fa tsy ho vita amin'ny fiara mihitsy ny lalana iny. Ka raha toa fiara no taingana antsika dia mino fa raha tonga any tena ny lalana any dia ny fiara indray no hitaingana antsika. Araka izany dia ny mpandeha tongotra no tsy maintsy ho tonga aloha. Seko ty dia mampimery. Ahoana ny fihetseham-pony se raha toa ka fiaramanidina nandeha antsika any? Faly sa tsy faly? Misy tahaka an'izany aiza indray moa Eny vazovazo raha iandalana fa minosy efa ho tanteraka izany raha toa ka mino an'Andriamanitra se. Ak'izao moto aloha ny andeha antsika mitindray mitoraka ity sa ahoana? Mety ka, fa ono lazao se marina moa fa manambady dia inona marina ty asa ataontsika ity an'izay ianao ry tahina. Mbola vao eto am-pidedavana mihitsy ary se zao. Hatreto aloha dia mbola tsisy mety amiko raha ny tovovavy eto an-tanàna ny lazainy. Fantatro ihany mantsy ny atao hoe fanambadiana. Izy io koa tsy hoe raha pitso na afaka pitso fotsiny dia izay fa mandrak'izay. Raha ny momba ny asako indray tsy afehinko amin'se fa eto am-piofanana ho pastera ankehitriny. Ody ry kiala. Fa iza koa ary zao manakitaba vao maraina be zao. Kiala. Olona tsy malala fomba tsy. Aleo hoe tsy kolovina ihany veto am-baravarakely eto. Ty ndray kialam-panadala ny zanako ty. Ataoko malala ny narako tsara tiany io. Manahoana tompoko? Tompoko iny raha endry dia any am-piangonana manao tompotompo fa tsy aty. Any misy Andriamanitra azo atsondry any. Ary raha hita ina tadiavindry dia tsy ato iso amin'ny zora mandeha any. Dia tsara vera tsitsy. Bonjour Ndry. Bonjour. Ahoana ke? Ina vaovao? Misy vaovao kia. Fa tsy aleo eny an-dalana sika miresaka. Tsy manina? Ke? Fa mety veloha zao paoziko zao hoe. Mety eky izao tsy manino izany io. Sika ny tsy ela be. Eny azoko. Ka inona ro nizato vaovao entindry Nanafatra kinga ara-panarivo Anga? Hoe? Mila makany amino sika sindry. Akany? Fa ninany ke? Iasa kia. Aiza ary ndry izany? Mbola matory foana ve? Ay ve. Dia ahoana ke izany? Amin'ity izaho mbola tsy manana ninina ve? Kalma kindry efa milamina daholo ny pro amin'izany. Za indrindra no natongavako aty amindry. Hoe ahoana ary ty Tongavany amiko izao fa ampiangoko indry. Sady nametraka saosy tamiko angerapana ny vidianana lamody ho andry. Izany milamina kosa izany ko. Raikitra ary tamiany avy eo.
Andeha hoaiza vao maraina kindry. Andeha ho any amin'ny namako ary neny a. Dia atakalondry namandry izany ny mpianatra indry. Zany ary izy hoe mpianatrako. Misy ohatry ny namana iza indray moa amin'izao e. Reny izao no mahavelona. Ary adindry anga fa zapotsy ny androany Tsy dia maninona. Miandrendry nge ny fikambanana e. Ianao any ny lohany io e. Maninona? Ndry nge izany tonga amin'ilay fitenena hoe fahalavavany ka ny lohany ireny matsatso e. Aza be sermona eo ianao ry nenika. Tsy maintsy miteny satria ianao zanako ianao. Anenenanao anie ny toeranao io amin'ny farany e. Nofy anezy izany. Ay! Izany mihitsy ka. Ka raha ny sosiny tsara rehetra nataoko toy ny fanabeazana ankizy, ny fampianarana katikômena, ny fitaritana fikambanana, ny fivavahana isa-maraina. Dia izany rehetrarehetra izany izao no nanenenako. Tsy nisy vokany tamiko akory. Ary raha nisy aza dia ratsy. Mpanenjika sy mipankala fotsiny no betsaka. Toraka izany koa ny mpaneso. Fa raha izao kosa aloha efa orom-baovao kosa izao e. Izay avy tao amin'ny maizina taloha ka tonga aty amin'ny fahazavana ankehitriny dia tsy verin-dalana intsony. Raha nanaraka ny temi-mirana aza taloha ohatr'izay efa nahazo trano be tahaka azoko. Eritrereto tsara ihany Taina. Ny manao ny tsara nge hono tsy mba maty antoka e. Fampandriana drisa fotsiny izany ry neny raha izany indray aloha dia tsy ho azonao amin'izany intsony Andrekako. Izay aloha fa lasa e. Efa laninao teto koa izay ny adiny indraiko. Fa raha mitady eo ny fikambanana dia lazao izy fa efa madio ny hoe ny tany. Tsy mahay mihitsy koa ry kalamirana izany ka. Nakaiza koa ngano sofiny. Asa na inona indray no mahavariana azy eo an-davarangana eo. Oay, azafady kia. Tonga dia midira mantsy. Inona ary tsy mihafahavy ity. Tsy misy fady kia. Zary ny tokony anao azafady amin'indry izao. Fa ahoana ki? Ngandry tsy afaka indray. Ty zataraiky be tiako. Ve ndry koa ty toa lalina loatrako. Dia ahoana? Vonona amin'izay izany? Tahaka nenina. Ndao ariko. Fa ndao aloha amboarina ny volondry e. Lava ki izany volondry izany ry Taina ka. Marina moa. Aiza koa kia. Ndry koa ty mba mahay mampiresaka. Marina e. Ndry sa tsara tareny tsara bi. Tsy haiko e. Ao amin'ireo avokoa ny fahatsarana rehetra. Raha tsy izany koa ve ra-panana ho matimaty amin'indry mihitsy. Ndry koa. Fa hono aky? Resaka an'izay ra-panana izay ihany ho andry teo. Fa aiza marina ho le toerana alehantsika e. Ndry mantsy mbola tsy niresaka mahakasika an'izay mihitsy ko. Any aky izay toeran'izay mbola ho hitandreo ihany izy e. Zaho kosa aloha tsy ilaza an'izay toerana lehanay eo mihitsy e. Mino amantsy fa tsy handeha io raha lazaiko eo izany. Fa lavitra be e. Eny e, lavitra kaiky ihany aloha e. Fa izany aloha ihany e. Fa efa vita tsy ny volondriko. Ka ahoana? Tsara? Ay eke, tena tiako be. Izany, fa ngaza ihany e. Mbola amboarina ihany koa ny tarehandry. Na ny akanjo aza mbola soloina. Izany. Dia misaotra kia. Tena mananamana tokoa mananandry. Izany ve? Etsy ary karakaraina amin'izay ny tarehandry e. Amin'ny efatra izao ary leo amin'izay aloha ho azony dia fa tao mbola ny amin'ny lanitra fa fito mihitsy izany ka.
Defy a defy voaza amin'izay fa andehantsika mifoaza amin'izay ho afa andehantsika eny ono ary Tefy eny tompoko sy marina moa mahay moto sa anao dobolitsika fa manana motoronga sesa ahoana zahay no mahavoatsika malagasy tika fanontaniana mivaly fanontaniana ka ise kosa neny mila manakatra an'izay mba tiako lazainy kanefa moa raha tsy azo se dia hoy aho hoe aleo samy manana ny azy eny ariko ary nde za tsy izy tena vidividy sady zany andro zany dia mazava ary mino a ny ora raha teo koa motorako izany marina tsy efa divaraina sady tia ny andro za mihitsy no nantony ingatsika maraina be iny ka amin'ny 7 mantsy ny fotoana vonjentsika any fa ono ary mino senga efa mpandeha matetika amin'ity lalana ity ka ny tena marina ary se dia tanànana lehibe aty toeranyity ambopeny ve izy indrindra arono a efa mba tany ambo tsy lazaina ve se io sa atsy depaka ny matetika ka fa nisy fotoana fony izay mbola sokoto no lasy tany mahafantatra olona avany ambo tsy lazaina ve zany ianao io sa mahafantatra ihany ka mino anefa fa tsy alalasy tsony satria efa ho 5 taona izay ny fakahitana ifarany tena sentolala mino tena nisy fitiavana mbola tsy nivako mihitsy angamba le oponiko ary aloe motosikirina fa sao dia mba afaka manampy azy any ary azony sy ambaraniko ve zany olona zany azoko ka oay lavaka be aloha io fa moramora ihany mivoaza amin'izay kindrify efa maraina ny andro za manelingelina rabovika tahina mivoaza amin'izay ho a inona ary ty lety inona ary ty ataonareo ty aty amiko angendry izao hoe angandry tsy andeha indray fa tsy mainka hitandra-panana vendry nitsangana amin'izay teo dia anovy ty akanjo ty aiza ary mba mavitribitrika amin'izay moa tonga dia miomana fa ndeha hividy kafe sy mofo aloha vita ve izao ry tahina za zao efa avy any an-tsena nividy kafe sy mofo tahina mety ve ke tsy mahampino akia sao dia mba tsy ndry ary io ndry koky marina tena tsy tahiny tsony akia ty manoloana ankehitriny ty fa izy ke Anjely hafa ihany indray zany anarany zany milaiky iny dikan'izany inona ary ty mbola tsy maharaka ty foana sa ataoko hoe Angèle indray eny ariko tena reraka kiromerana inona ary ty lalana ary veke mbola tsy misasaka akory dia fizao sahady fa mbola lavitra be nga tsy lavitra tsony ka fa hitandry ry avoana miloko mangamanga mafinaritra ry apara vodilanitra andrefandry io ve ambopena neky io to lavitra be
Izay mihitsy tsy nilazako ny anarano toerana io. Fantatro tsara mantsy raha hitahiny. Hoe, Angèle mantsy. Mirana. Ah? Tena tsy ho vitako tsony akia. Tena marina. Tena aleoko modika. Fa ody ahoana e? Ny lalana makany sy ny lalana mody ve tsy hitovy ihany? Tsy ho ganagana amin'ny tety asa fotsiny ry. Ny tratra mangana moa ny sakafo tsy azo. Ka tsy misy kahaka zany. Ndeha aloha isotro rano kely etsy fa misy vavarany ry. Ndao ary. Angèle. Tsy endrivika izany feona moto zany. Ay. Eny tokoa e? Sady ohatry ny any amin'ny arabe any ane izany e. Ny feo raha toko me manantona trano. Ry marina kia. Tsy tandriva ireny e. Andao malaky tsena eny etsy atapiny etsy. Mino aho fa tsy maintsy andalo eo reny. Ndao. Ahoana izay ry? Hitan'izay ve retsy vehivavy anankiroa mikopakopa tanany retsy? Aiza? Retsy aloha retsy. Ay, eny tokoa. Hitako ireo ka. Sady olona ny efa fahitako izany. Marina raha tsy tahiny ireo. Inona ny fanao tony ety? Andao anatonany eny? Sa ahoana? Andao ary. Tena tsy mandainga mihitsy ny eritreritro. Sady tena kala mirana mihitsy izany miaraka amin'izany. Manahoana tompoko? Salama tsara fa misaotra e. Inona no azonay nampiana anareo? Mirana aloha ny anarako e. Ny azo kosa Angèle. Falo mahafantatra mirana sy Angèle. Fa hono a? Fa andeha ho aiza amin'ity andro vao maraina be ty nareo miravary? Saika andeha ho any Ambopeno lesy izay a. Mino aho fa andeha ho any koa nareo e. Eo marina reto izay mba ento e. Eo moa e. Tena niova tanteraka mihitsy tahina marina. Eny e. Hatramin'ny fitafiana hatramin'ny fiteniny. Ary angamba koa hatramin'ny finoany. So ihany aloha fa tsisy présentation momba ny anaranay mirahalahy teto. Fa raha tsy izany angamba. Za kosa aloha tsy hanala an'ity kasika ity mihitsy mandra-pahalasa an'ireo e. Ale minona analany raha anala fa za tsy mahavita naizy faratra ilasa azy eto. Ao ary miakara amin'izay nareo miravavy fa lalana ihany ange iny e. Misaotra. Tena tsy misy valaka mitahina mihitsy ty tovovavy ato aorianako ity. Ny anontsininy kely fotsiny angady hoe ny fombony. Ohatra hoe ny fomba fitafy, fomba fiteniny, sy ny sisa sy ny sisa. Izy indray aloha dia tsy ho azonao amin'izao zany. Zany raha tiako ny tena hitiavako azy. Zava re izy tia. Tsy mino. Ny anarany raha tiako efa hoe Angèle. Mampatsiahy aminy mihitsy ty lalana ity. Ty mantsy ny lalanay nilasy tamin'izany fotoana izany. Ary za mihitsy ny voalohany. Sarany manta sy ny masaka zasy izy ary izy tsy mahavoy ahy dia za koa tsy mahavoy azy. Tena tsy mifanary mihitsy e. Taky ny vary sy rano. Ahoana ary i Angèle moa? Ie. Aiza ho aiza ny Ambopeno moa nareo no aterina? Eo Ambopeno mihitsy ka. Vao miditra kelikely ny tanàna. Ay. Ie. Aiza ho aiza eo amin'ny tanànan-dRapanarivo? Eo akaikinao mihitsy ka. Fa fantatrao nga Rapanarivo? Fantatra tsara ohatran'ny posiko iny. Angay ianao efa mpankatỳ? Tanàna lehibe ange ety e. Zany ve?
Fa iza tokoa ny anaranao ty e? Ny anarako ve? Ie. Kay? Azafady, somary ratsiratsy kely koa le lalànako. Tsy naninona ve ianao ka? Tsy naninona ka. Natahotra kely fotsiny a. Nareo vehivavy tony koa ne miavaka ihany. So ihany koa aloha fa efa ho tonga sika. Ay. Tena mankasitraka be dia be reto a. Tena ratsy nisy anareo angamba. Ohatran'izay mbola teny atsasadalana izay. Hita ho aky. Tsisy fisaorana re zany e. Tsy dia nisy fatiantoka ao anay koa nge nitondrana anareo taty. Raha nahazo tombony nareo a, izay kosa mba nahazo tambiny. Trazoko. Ary namana anankiray atsy hoa toa tsy miteniteny mihitsy e. Sa menatra anao kosa iziko. Sany a. Fa iza marina aloha ny anaranareo mirahalahy reto e. Toa ilozanareo miafina ato anatin'ireto kasika reto mantsiko. Izay ve? Ie. Raha tianareo fantatra ary izay dia izao e. Izy no... efa tonga nareo amin'ny rahavavy? Ie, efa tonga izay ka. Eny ary aloha fa andeha kely izay izy amin'ny rahavavy. Ay. Iza koa ary mitovavy anankiray niaraka tamiko iny. Marina raha misy azo anavahana mitahina mihitsy raha ny bika manindro nijery. Sa kambana aminy ve? Fantatro tsara raha momba azoko. Tsy kambana izany izy. Izy koa nefa tsy ahavita hanao fitafitahaka ireny mihitsy ka. Fa ny tena tsy maty kololo aloha dia tiram-pananty. Inona no tena tanjony amin'ny fakana azy ilay tovovavy iray? Aiko tsara mantsy raha rapanana fa tena biby mihitsy. Tahaka ny tantely sololo izy raha mahazo ny mamy dia lasa. Zaho koa ty dia variana eto ka. Mino a? Mino a? Mino a? Tena tsy maheno mihitsy marina mafina. Fa inona koa raha malasa saina azy io. Mino a? Tadiavin'ny pastera ngenao e. Tena lasa saina tsy fantatra hoe ahoan'izany mino a. Fa maninona ary? Ary izay nionanay tamin'ny tahiny izay dia tena hitako niova mihitsy ny fetsiny. Lasa amborona, pahapahana, miteniteny rery. Ary so dia mba iny ko sara le olom-patany avy any am-bopino ka. Ka nampiseto ny tena ny raha vao nanontany azy a. Tsy haiko aloha e. Zaho koa tia dia diso mandefa fisainana n'alina loatra. Tefy a? Ahoana izay tompoko? Ary izay ty ve mbola tsy afaka amin'izany tompoko izany foana e? Efa hoe ahoana fotsiny ho ahy dia efa ampy. Manjary mampisy elanelana be amintsika singa izany e. Sika izao efa olona mitovy. Ka ohatran'ny hafahafa be nge izany ry mino e. Ise efa olon-dehibeko. Eny ary e. Ka izao any no napetsoko an'se? Eny tompoko. Nanafatra pastera fa any ambotsi lazaina indray tsika seny asa manomboka raha-pitso. Ka ahoana? Valy se? Faly aka. Tanàna lehibe any izany e. Za koa mba manana hafaliana tahaka ny an'se ohatr'izany ka. Zany a? Mino fa tsy mitovy ny antony mahafaly antsika ka. Tena azo lazaina lavitra ihany ty lalàn'ity Tefy a. Sika raha teo koa moa tsy nitondra motoko. Mafy ihany rehefa zahatra ny fiara sy moto ty ka. Mba azokoto ihany taloha fa
rehefa vita ambaka dia vita niaraka tamin'izany koa ny fidirako fikambanana. Indri tsinontsiro hoe zany fitika feona vehivavy roa miantsoanto indri koa ary mino sady ohatran'ny feona vehivavy maromaro mihitsy ilay izy zany e. Andao tokoa hojerena. aza metsika ambony ny tanana polisy reto a tsisy kely farany aloha e zany zay tena nirefatra izy ho marina. Andao hojerena amin'izay ry tefy a. Oay tena itahiny ty tahina tena torana marina aoko sy oro mino a. Tena tsisy viky ty ry tefy a. Aleo lanjaina dia entina any an-tanàny sika raha teo koa ho any any dia any izy tsabony sa hoana. Ok ary Aiza zany aza mbola metsika mahery aloha ianao ka. Tena marary mafy izany lohako izany. Aoka Ary aiza mirana? Ao an'efitry nenareo izy tefy. Tefy? Niaraka izay roalahy fa mbola mikarakara ny miranao izy. Fa iza zany ianao? Za ve tsy fantatro sa tsy tadidy fotsiny. Tsy fantatro mihitsy ka. Sady endrik'olona mbola tsy fahitako mihitsy. Fantatrao aka. Ola reraka be fotsiny angamby ianao. Mino ty ary tadidinao tsara. Za nefa tena tsy mahafantatra anao mihitsy. Mino. Fa mino ve zany ianao ka? Izy indrindry tsy ry tahina. Le namana tsy nafoy ianao fahiny ary mbola tsy mahafoy ianao koa ankehitriny e. Fataiza foana ary ianao. Mbola resaka lavabe zany ry tahina. Efa eto anilanao azaho. Raisiny anay? Mbola lasa mividy lasopy vetoveto anao izy. Inona ary ty? Aza mbola mitomany ohatran'io aloha ka. Zay asa lamanao aloha atao tsara. Mbola marary anie ianao io e. Odio. Zay neninareo zay. Odio. Tonga dia mandro soa e. Manahoana nareo ry izy mianaka? Salama tsara ka. Ay, tsara kosa zany ko. Tsara izay ka. Misaotra an'Andriamanitra. Ary tahina nanao ahoana? Salama tsara? Efa tsaratsara ka. Efa salama tsara moa zany e. Aveloko aloha nareo e. Neny koa. Indri fa andeha ho aiza ty mino. Tonga njaika be. Mbola tsy alahady anie ny andro e. Tsy andeha hivavaka araka ny fevitrao akory aka. Fa andeha ho aiza? Andeha hianatra. Hianatra? Fa nga ianao mbola mianatra? Miofana pastera. Ry fa maninona tampoka kokoa ty ianao? Tsy haiko. Tsy tokony faly ary ve ianao fa nahatafita ahy e. Fa nahatafitanao ahoana e? Azoko. Ianao nahatoy izao ary tahina. Vao maika koa miamaizina. Zany e. Ianao nahatoy izao ah. Tsinona nanampiako anao akory ve dia nahatafitanao ahoana ahy e? Tsy voatery ho ara-materialy anie zany e. Fa inona koa? Ara-moraly. Ny fampianaranao no nahatoy izao ah. Ny fanabeazanao. Ary koa ny fitondrantenanao. Latsaka tato anatiko avokoa reny anatranatrao reny. Na dia lehilahy za dia ho tonga tahaka anao. Zany na tonga hizotra amin'izao lalako izao. Tahina,
tsy ho voavaliko ireny soabe be nataonao ary eny e. Fa raha toa sitrakao dia inona ry Mino? dia ny tenako nomeko anao e. Tia anao ary Taina. Dia izy ve ary ny tia anao e? Tsy diso ianao ka. Amiko voajanahary ny fitiavana saingy maninona? Saingy ny fitiavanao ny diso. Fa diso ahoana e? Tsy azoko. Diso fiantefa. Tsy mendrika anao tsony ary Mino ah. Tsy mendrika ahoana tsony koa e. Tsisy an'izany. Tsy mifanentantsika ary Mino ah. Ianao mbola madio. Za kosa efa maloto. Adoka ahoana niaraka aminao? Tsy andatsah ianao amin'ny farany. Jereo nge sady fomba fitafinao e. Te mba jereo kosa ni ah. Taina, tovavy manam-panahy ianao. Efa sao ve niditrako te mbola lasainao fa manam-panahy ihany ah e. Za tonga andatsah amin'ny fahavoazako koa ianao. Taina, fantatra tsara ianao e. Angamba ataoko fa tsy nisy olona tsy nandalo an'izany ditra izany e. Mino aho fa mbola iova ianao. Ka ahoana? Dia koa ianao? Tsy haiko. Zay aloha Taina fa andeha zay ah. Efa miandry aho velany ao tefy. Mino ah. Ah? Mino. Vinga ianao e. Taina. Ndry fandeha oza vao maraina be ty ianao anaka. Fa mbola tsy fahifoana ve ianao ty e? Sa ny hahafaty ahy mihitsy ny tadiavinao? Vao teo any ianao nahazo loza e. Dia efa zao sahady ve? Sa mbola tsy ampanao foana rehefa voasanao reny? Ay, neny ty koa dia masika. Fa ahoana ny fahitana eny ah? Andeha hoaiza? Ianao anie izao no anontaniako e. Sa efa mianatro ny be famarina indray ah? Andeha hivavaka rery neny ah. Ah? Tsy taneny amin'izao fomba fitafika izao ve? Andeha hivavaka hoe? Ino ah? Anga tsy mahafaly neny? Faly aka. Saoranao Andriamanitra. Nary ty. Aza mitomany ianao ka? Manjary mitomany eo koa ny ahy e. Faly loatra ary Taina. Ary aza sasakanana tsy voaka ny ranomasika fa raha nahasom-pifaliana re izany. Nanena ary neny ah. Ankehitriny voatsapaka fa ay tena zava-dehibe ny fahendrena. Tsy very maina avokoa reny sosiny tsara nataoko reny. Indrindra fa ny fitondran-tenako. Mino. Mino? Fa manino Mino? Tsy manino izy ka. Odio! Ody ry Taina! Oay, fa tsy mirana ve zandry neny? Ie. Mba jereo kely eo e. Fa ahoana ary? Manahoana tompoko? Salama tsara. Ahoana ny andro izay? Saika mba hiantso kely any Taina azafady. Fa ahoana? Tena tsy afaka ke ary mirana fa tena miala tsiny ah. Andeha vavaka. Ndry? Fa andeha hoaiza koa kendry? Iovaki ary Taina. Andeha vavaka dia tonga hiantso andry. Mifona ki namodika ny fiainandry ah. Tsy tahaka an'izao ndry ratsy za. Okizay kia. Tsy afaka androka anjano efa raraka tsika. Raha afaka azo nanintsy andriny ka ny sisa no ampaniriana. Andao, da tsika andeha amin'izay fa sao detary eo. Hery
Taona zay na fitanjaranay Somino. Milamina tsara aloha ny tokantranonay amin'ny ankapobeny. Na eo aza ny atiaty kely madinidinika isan-karazany dia tsapako mandefitra foana minona dia efa sazo aza ny diso. Tena sambatra manana azy. Tanteraka ny faniriko. Tena tsy manary an'izay tia azo marin'Andriamanitra ka. Misy farany foana ny zavatra rehetra. Fa nahazo andram-panana aloha tena lozy. Na dia tsy namaly faty azy izay dia nataony ihany namaly faty azy. Nianjera avy eny ambony lavarangana izy sy nitokany. Ody malala? Izay mino marina. Ho avy akia. Ndy? Fa inona koa to mampitikitsiky sy mahafaly ny malalako? Fa ao velony eny. Ie, mahandro sakafo an-dakozia ao izy. Mandehana raha tsoa iziko. Fa ahoana nga? Neny ao? Neny a? Ahoana izay e? Ahoana izay anaka? Petra kely aloha nareo mianaka e. Fa misy inona ry mino a? Ino a? Mitony tsara ry aloha nareo mianaka e. Manao izay manapaka lalan-drà fotsiny ianao ka? Izany mantsy fa... Fa? Ody ny aty e, ody eo. Ay, tonga dia mandrosoa rakizy a. Mandrosoa fa tsy midy io e. Manahoana daholo nareo? Manahoana daholo toko. Salama tsara zay e. Mipetrapetra rakizy a. Ina ary ty miavafa ty petrapetra re. Misaotra neny e, dia manahoana daholo aloha nareo salama? Salama tsara ka. Nareo no manao hoana? Salama tsara fa toa mivoro a zato nareo misy vovo lehibe nga sa? Tena misy tokoa angamba fa mino ange no mampivory anay eto zao e. Ka eto ny teninao ry mino a. Dia mba lazao amin'izay ilay vovô ry mino fa efa tsindrin-taona ery izay e. Eny tokoa a. Fa vovo inona izany ry mino a? Ay, pastera hoe fa inona ary tsy manaja olona ity. Enao koa dia manao izay mahamenatra. Mitovy eny izay sy mino e. Sady lasa mampisy elanelana be ao aminay koa izany. Sa ahoana ry mino? Dia tsy hanao tomboko tsony koa izany se io. Ka izao no izy ry izy mianakavy a. Nahazo taratasy tany amin'ny lehibe anay a fa andeha hanao vakansa ho an'ny Fransa mandritry ny 2 volana. Ka ahoana? Iza ny tsy andeha? Neny sa tahina? Iza? Tsy misy mandeha izany a. Ka ahoana? Faly? Ahoana moa tsy ho faly rakizy a. Efa andro ty ny tena vao mba handeha amin'izany helikoptera zany io. Sambatra izany nareo fa aka-rivotra. Sady izay indray any an-dafy mahita tanàna. Fa zaho a ohatrany mahatsikaritra zavatra hafahafa izany a. Fa zavatra ino izany ry mino? Jerenareo ny tanany tefy somirana e. Mino fa tsy madainga ny eritreritro a. Waay! Eny tokoa? Ie! Inona ary ty manafinafiny ty? Aza manao izay mahamenatra reto a. Izay mihitsy ange saika ao alehanay ity ka efa fantatrareo moa izy izay. Arabaina zany. Arabaina zany ko. Sa faly mahafantatra moa zany ny fiteny. Eny ary le reto fa miomakomana amin'izay ry izy mianaka fa afaka tapabolana zany dia fa hanaingy sika. Hitefy sy tahina koa nahazo fahasoavana lehibe. Tsy adeninay ny tondra voandalana ho anareo roa e. Marina tokantrano e. Oe! Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay vidy pahendreko. Nosoratan'ny Jiperandry, novelomin'ny Faly, Rakoto, Manitra, Faniry Herysoa, Vantsoa, Ioly. Bruno Rakoto Malala no nandray feo. Tovy Razana Mamonjy sy Olson no nanantotosa.
Bosco. Raha mbola tsy ary akory ny vatanao malino, efa niantso anao ny sary sy ny hira. Manakoako loatra ny fiainanao satria fiaona ny mahery, akaiky sy andakira. Alimbetso tonokalo sombotsoratra, riankalo mandray vahiny io. Iarahanao amin'ny omby mihaja ny irina eto amin'ny radio Don Bosco. Mbola tsara e, akory aby isika mihaino fandaharana alimbetso amin'izao aliny alahady izao. Ny tonokalon'ny Solofo José novombinina ho anao androany. Atoko fa tsy vaovao amintsika intsony izany anarana hoe Solofo José izany, fa ny tena anarany dia Rakoto Solofo Joseph, ary nananany solona anarana hoe Solofo José teo amin'ny sehatry ny kanto. Teraka ny 9 aprily 1770 tao atao-madinika atsimo i Solofo José, ary nodimandry kosa izy tamin'ny 13 febroary 1740 tao Ampefiloha. Nisandrahaka tamina sehatra maro ity poetantsika eto ity androany, satria dia izy no anisany fantatritsika fa mpilalao tantaran'onjam-peo tena nanany maha izy azy, na tamin'ny feo zany, na tamin'ny fomba filalao ihany koa. Ohatra amin'izany zao ilay tantara hoe hofefika ve, tao ihany koa ny ilay zavatra, teo ihany koa ny tantara marina. I Solofo José ihany koa dia nandray anjara tamina velan-kevitra sy fikarohana manokana tamin'ny taona 14 tany, ary anisany namoaka ny asa sorany tamina gazety na revue reny izy. Anisany nahitana azy ihany koa ny haino amanjery namoahan'ny asa sorany. Anisan'izany zao ny gazety Ambioka, ny radio national malagasy ihany koa. Izany hoe tena olo manga ary manana ny fahaizany sy ny toerany i Solofo José. Zay ary no ela makasika ny Solofo José. Hoentinay amin'izay ianao hiara ihany kampana an'izany kanton'ny Solofo José izany. Ndonge arahany. Vanginsento enao ihany, tsy okaneritreritra manteraka ny fisiko enao. Mibosesika ao am-po, manodidina ny antsoko, tsy ho an'ny tontolo fa ho anao. Tsy hitakory ho fihinana, ho dinihina, ho ianao. Mitambesatra amin'ny tsiako ny molotrao, ny masonao, ny volonao, ny enao. Fotoana tsy voisa, tsy hita ovinaniana, andro, alina, andro, maraina koa, enao ihany. Enao ihany ny tany sainy tadidy, misosa valalanina, misintona ny endrika obanjinina ao anaty. Enao mandevina ny dinto, ny lasa, mampangovotra ny tsiaro, mampibalika feo hafakely, feo mibitsibitsika fitiavana. Koloina melonatsika tsy horavana alahelo, enao mamikitra amin'ny haiko ry haiko mbola ho levina, isika izao mbola ho levina, kanefa enao to manarangarana te hilaza amiko hoe tsy, enao no izy. Tanjaky ny haiko, aina feno antsa, tsy ho faty fa ho isa-tsegondrako isan'andro vaky zao, hoy ianao.
Just